raha banao ny tokantrano manaraka ny météo-tsika toy ny mahazatra ny sary azo amin'ny zana-bolana avy hatrany araka izao hitantsika amin'ny sary izao vao maraina dia efa manomboka miakatra tsikelikely raona izay miteraka ny oram-baratra amina faritra maro mahazo vahany izay atao anatin'ny 3 andro avy ankoatra ny any amin'ny tapany avaratra Atsinananosy iny somary ho maimaina aloha zany. Ny maripana ihany koa dia isy fiakarana ny maripana amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy indrindra ho an'ny afovoantany raha toa ka nisy filatsahana hatrany amin'ny 13 degré celsius izay nandritry ny 2 andro lasa izay. Raha ny toetrandrontsika ho an'ny rapiso ary vao maraina dia sy raona vao maraina be ho an'ny afovoantany sy ny any amin'ny ilany atsimo Atsinanana nosy mety mbola iray kotroka ihany koa ny andro ho an'ny morontsiraka andrefan'ny Madagasikara sy ny any amin'ny morontsiraka avaratra andrefany maina hatrany aloha ny andro ny tapany avaratra Atsinanany nosy ho an'ny rapiso tolakandro mitohy hatrany ny orana tandrivondraona ary saika mahenika ny faritra maro eran'ny Madagasikara izay ankoatra ny any amin'ny morontsiraky ny faritry Melaky sy Boeny izay somary andraondraona fa ny alina mety arahina orana hatrany aray kotroka hatrany moa ny orana mazava ho azy ny any amin'ny morontsiraky ny faritry Sava sy Analanjorofo kosa dia maina aloha ny andro an'izay rapitso izay. Ny maripana vinavina amin'ny ankapobeny ho an'ny afovoantany aloha dia amin'ny 17-20 degré celsius ny ambony indrindra, ny any amin'ny morontsiraka Atsinanana kosa 7 ka hatramin'ny 30 degré celsius ary ny any amin'ny ilany andrefana 30 ka hatramin'ny 5 degré celsius. Ny mafana indrindra hitantsika dia amin'ny faritry Maivatanana sy ny any amin'ny morontsiraky ny faritry Sofia mahatratra any amin'ny 30 degré celsius. Ho an'ny andro ny sabotsy mitohy hatrany ny rotsakorana ho an'ny tolakandro ny maraina mety mbola misy hatrany ny orana amin'iny ilany andrefana iny fa ny tolakandro zay moa zany dia aray kotroka hatrany ny orana maina hatrany ny andro ny faritry Sava sy Analanjorofo ary ny tendrony avaratry Madagasikara. Ny ambiny kosa miaina an'izay rotsakorana izay hatrany. Ny maripana vinavina ho an'izay sabotsy izay hatrany tsy dia mihoafiry eo amin'ny 17-20 degré celsius ho an'ny afovoantany torak'izay koa ny morontsiraka Atsinanany nosy 7 ka hatramin'ny 2 degré celsius ny any amin'ny tendrony avaratra no mahatratra 2 degré celsius ny any andrefana mafana be hatrany ny andro 13 ka hatramin'ny 15 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay sabotsy izay. Amaranantsika azy ny andro ny alahady mbola mitohy hatrany ny orana fa saingy efa somary aty amin'ny tapany atsimo sy ny afovoantany no mahazo an'izay miverina maina zany ny andro ny faritra Alaotra Mangoro ny any amin'ny faritry Betsiboka, Boeny sy ny tapany atsimo ny faritry Sofia. Maina hatrany ihany koa ny andro ny faritry Analanjorofo, Atsinanana sy ny any amin'ny faritry Sava ary koa ny any amin'ny faritry Diana. Ny ambiny dia anjakany oram-baratra hatrany ny maripana vinavina amin'izay andro ny alahady izay eo amin'ny 17 hatrany aloha zany ho an'ny afovoantany ary ny morontsiraka Atsinanana ihany koa dia 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius misy fidinana kely zay ho an'ny morontsiraka atsimo andrefana satria dia eo amin'ny 20 degré celsius eo ary ny ambony indrindra amin'izay andro ny alahady izay raha ny eto Madagasikara dia ny any amin'ny tapany avaratra andrefanosy mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana vinavina. Izay ny météo-tsika tamin'ity an'ity rapitso indray fotoana manaraka velomody.